Miisa 5 ireo zaza maty ato amin'ny service pédiatrie ety Androva vokatry ny fihinanana fano efa maty. 2 kosa no fantatra fa maty tany Antsanity ka tsy tonga taty amin'ny hôpitaly. Zaza 7 volana no kely indrindra tamin'izany ary 9 taona kosa no zokiny. Tamin'ny sabotsy alina tamin'ny 4 maraina dia misy tonga taminay natezindreo avy any Antsanity fa hoe hihinana fano efa maty dia nanomboka tonga ny azoma ny alahady. Tonga ny alahady misy maromaro ireo dia misy maty anankiroa tamin'izy ireo efa nitao fitsaboana vonjitaitra dia maty anankiroa. Kelikely avy eo indray dia misy efa maty avy any. 3 izany totaly maty. Tsy dia misy atahorana ny toe-pahasalaman'ireo ankizy enina mbola ato amin'ny hôpitaly amin'izao. Alahady maraina io ihany dia nisy zazakely 9 tsaboina tato izay tsy nampidirina hôpitaly fa naraha maso fotsiny. Rehefa hita ilay izy fa salama tsara dia nalefana enody izy tamin'ny alahady iny ihany. Dia nitohy foana ny fidirana hôpitaly andreo zazareo. Eo omaly mbola nisy tavela 5 tato niditra hôpitaly. Ny après-midi dia maty ndro tamin'ireo. Dia andro amin'ny maraina izao zany mbola misy ihany tonga miditra hôpitaly. Andro maraina tamin'ny 7 teo. Dia ny totalin'ireo miditra hôpitaly tamin'ny pédiatrie izao 9. Fa ny ankamaroan'ireo fa tsaratsara daholo fa tsy atahorana intsony fahasalamany. Afa-tsy ilay anankiray ao amin'ny chambre 8. Anisan'ireo tsaboinato izy koa ny reniny sy ny nenitoany no miandry azy. Sabotsy dimanche. Dia nanahoana nahitanao hoe tsy salama zanakanao? Rehefa mba tsy dia raha be fafatany dia nareo tsy miditra hôpitaly fa maraindrainy izay vao kibonina razy. Eo izany fa nidirana hôpitaly. Dia nandondony izay izy nomaly nandoha foa. Efa navy eo izy hariva dia efa izay toriny tsy nandoheky dia ndesiny trano maraina. Dia nankeo koa izany vao nanaonao koa izy. Efa nihatsara ny fahasalaman'i Marianina ankehitriny fa mbola manara-maso ireo mpitsabo. Tamin'ny lahady zany izy tonga tety dia tsy nadokotera dia nadotsoreo izany reo tamin'ny lahady foana. Dia nomoaly amin'izay zany izy nanadahy ilay reto dia nanonga tety indray izy. Dia ohatrany ahoana ny toe-pahasalamana amin'izao? Fa tsy manay izany izy. Dia nahoana ny fikarakaranareo anazy ny fitsaboana sy ohatr'izay? Fitsaboana azy anameny dokotera piqûre zany dia nahazo piqûre. Dia tsy zany izy eo fa tsisy marary intsony zany ny vatany. Misy amin'ireo ray aman-dreny marary ato no omena fanafody noho ny fihinanany fano saingy tsy nahiditra hôpitaly fa miandry ny zanany marary. Tsy ahina kosa ny fahasalaman'izy ireo.